Miarabanao ary hotonona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tombontsoa hatrany no iarahantsika mivavaka amin'izao fotoana izao. Ary saoran'Andriamanitra name antsika tombon'androm-pahavelomana indray mba ahafahantsika midera azy, manome voninahitra azy ary miresaka aminy. Amin'ny teny ity tsika dia hitondra-bavaka manokana ny namantsika Elodie Priska izay manana etaeta manokana izy amin'izao fotoana izao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ray be fitiavana, be famindram-po. Ankehitriny dia tondram-bavaka manokana ny anabavy Elodie Priska no tenako. Salama izy amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Mamindra fo manokana aminy ianao ary mamelany elo. Ary meteza ianao hanasitrana azy koa aseho aminy fahalebiazanao sy ny herinao. Raha misy ihany koa ireo namanay izay tsy salama amin'izao fotoana izao, ianao anie hanasitrana azy ireny tsiraray avy. Ary aoka izy ireny hatoky tanteraka anao ary haneho zava-mahagaga eo amin'ny fiainan'izy ireny tsiraray avy ianao. Tao ihany koa ny anabavinay Elodie Priska mba hazoto mandrakariva hanao ny asanao satria faniriny fatratra izany meo azy ny hery tanjaka ny fahafamanao rehetra. Ary atao fitaovana momba am-pelantananao izy hatanteraka ny sitraponao. Koa ny fiadananao sy ny fahasoavanao anie ho aminay tsiraray avy izay manaraka izao fandarina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.